Taolampaty ahitana taolandava sy taolampoy tao anaty gony no hita nisy nanary teny amin'ny fokontany Tsararano Nosikely secteur A ny andro ny asabotsy fa 20 ny volana novambra lasa teo. Ankizy sendra ny lalao no nahita ny gony nisy an'ireto taolampaty ireto ka niantso ny olon-dehibe teny amin'ny tanàna. Fanampanazavana hoentiny se fokontany Tsararano Nosikely. Raha ny fanazavana momba ny taolampaty izay tamin'ny gony iny zany dia tao amin'ny secteur A misy azy iny satria eo misy fakofako maro be dia le zaza ny somasoma teo zany nahita dia nanapita tany amin'ny olona lehibe dia le olona lehibe indray zany no nanapita tany amin'ny chef secteur dia le chef secteur zany moa nampiantso anay fa zay tamin'iny moa tany amin'ny filaharana tany amin'ny assiziny ASVM iny dia ny adjoint zany no tena nanatrika tany teo moa zany ny bermasy angamba teo araka filazany adjoint taminaka dia teo koa misy mpitandro filaminana gendarme dia nataony anaty gony foana zany le izy dia nandesindreo any. Ankehitriny efa eny amin'ny BMS ireo taolana ireo taorian'ny fidinana ifotony nataony sy ny avy amin'ny gendarmerie pirenena tamin'io andro ny asabotsy io.